Tsy nitazapotsiny ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary ny jona fa nandray ny andraikiny avetrany tamin'ny fanarenana ireo fefiloha nahitana fahavakisana sy fahasimbana tany amin'ny faritra aloatra mangoro vokatry ny orina ny kija tany an-toerana. Nidina teny fotony nijery ny zava-misy sy ny fahasimbana ary ny asa tokony atao mifandraika amin'izany ny tale jeneralin'ny fambolena niaraka tamin'ny tale-paritry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona faritra aloatra mangoro. Fefiloha miisa telo no nahitana fahasimbana sy fahavakisana tanteraka izay ilana fanarenana dia ny ao Lohafasika, Ankazo Tsara Volo ary ny ao Anony. Ka efa mandeha ny asa fanarenana amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fanamboarana ny radie ao Ambatomainty Amparamanina. Izany no tanteraka moa dia noho ny fiaraha-miasan'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona amin'ny FID sy ny BNGC. Ao anatin'ny ampirinasa tokoa isika amin'ny fanarena amin'ny vonjitaitra ireo fahavoazana nisy taty amin'ny faritra aloatra. Eto zao dia eo amin'ny fefilohan'ny barazina Anony misy atsika. Zay fefiloha misy vaky efatra mihitsy ary io no nandefa ranobe namaky ny tanàntanambe. Ohatr'izany koa any amin'ny Latsinana dia nisy fefiloha eo amin'ny renoranon'ny Arave sy Lohafasika namaky ny lalam-pirenena fa 420. Taorina ny fandalovan'ny Prime Ministre miaraka tamin'ireo membre amin'ny gouvernementa maromaro dia nanome baiko izy amin'ny ahavitana amin'ny fomba aingana izao asa izao ary dia isaorantsika ny BNGC, ny FID miaraka tamin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary ny jona nanao izao asa izao. Marina tokoa fa raha ohatra ka tsy vita zao asa zao amin'ny fotoana fohy dia rehefa miverina ny orana satria ao anatin'ny taopavarotsika dia mbola hiverina reny loza matsiraviny reny. Ny asa atao moa zany dia raha teo amin'ny fefiloha amin'ny perimetre ny PC15 Valemariana dia eo amin'le faritra atao hoe Ankazo Tsara Volo no nanaovana ny asa. Atao ny fanitsina ny lalan'ny renirano ary atao amin'ny fomba imo zany ny fahavakisana ametrahana ireo gony fasika irana amin'ny FID amin'ny alalan'ny imo. Aty amin'ny faritra Anony dia toraka izany hatrany amin'ireo vava fefiloha vaky efatra zany dia imo koa nanaovana azy ary ny gony misy tany sy fasika no anisantsika ireo vaky ireo. Ao amin'ny commune Ambatomainty indray dia ny lalana makany amin'ny tanimbary mihitsy izay misy radie lava be eo amin'ny 20 metra mahery eo no vaky tanteraka ka tsy afaka miampita mamboly ny olona ankehitriny. Efa hita moa zany ankehitriny ny vahaolana ary dia iroso amin'izay fanarenana izay tsika mba ahafahan'ireo mpamboly zany miverina mamboly. Azo antoka fa hiverina amin'loana izao asa fanarenana izao ka izoran'ny asa fambolena izay mampalaza ny faritra aloatra mangoro indray amin'ny alalan'ny volovary.